Ndrembavy eo amin'ny vaovaon'ny toetrandro mbola ao anatin'ny volinandro fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Mbola itony orana amin'ity herinandro ity raha ny tombana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro ary isy ihany koa ny andian-drahona miforona any amin'ny lakan-dranony Mozambika. Isy ny andian-drahona miforona ao amin'ny lakan-dranony Mozambika amin'ny zoma ho avy izao. Izay mbola ray maso ary mety tondra orana betsaka raha ny tombana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro etsy Ampandrinomby. Any amin'ny azoma any zany dia any amin'ny canal de Mozambique any zany everina fa isy somary andian-drahona iforona zany any araka ny vinavina zay ny tsara raha maso kely amin'ny faran'ny herinandro zany. Ka hoe ny akasikasay moa le andian-drahona moa tsy dia andro ratsy loatra izy io fa mety tondra orana zany amin'ny faritra atsimo tapany atsimo nosiny zany hoe hitantsika eo zany amin'ny azomany tsara arahana maso satria ny fivoaran'ny andro ratsy amin'iny canal de Mozambique izy zany dia aingana vovoatra ny zany hoe tsara raha maso akaiky izy. Fa mbola isitraka orana kosa ny faritra maro eto Madagasikara indrindra fa ny eto afovoantany amin'ity herinandro ity. Mahakasika ny toetrandro sika amin'ny herinandro io zany dia mbola voninandro mpahavaratra tanteraka zany sika amin'izao fotoana. Saingy fotsiny zany mety tsy azo an'izay oram-baratra amin'ny ankapobeny dia ny faritra atsimo nosiny zany hoe région atsimo andrefana, anosy, menabe ary melakiny any zany no afaka amin'izay fa saingy mbola ao anatin'ny oram-baratra daholo sika mandritra ny herinandro ity zany hoe takariva sy ny alina zany indrindra leto voatany zany mahazo an'izay. Raha ny maripana kosa indray dia any amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy iny no hiakatra be ny hafanana. Tafakatra hatrany amin'ny 4.3 degré Celsius ny ambony indrindra, any Morondava raha toa ka 13 degré kosa ny ambany indrindra. Ho any eto afovoantany dia manodidina ny 17 degré ny ambany indrindra ary 17 degré ny ambony indrindra.